Iray andro mialohan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo no nanatanterahana ny lanonam-panakalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha ho antsika teto Madagasikara. Ny faritry Tasy tao amin'ny komina Analavory 10 kilometatra eo raha miala eto Andrenivohitra amin'ny lalam-pirenena voalohany no voafidy handray izany tamin'ity taona ity. Vahaolana iray manoloana ny fahasahiranana ara-tsakafo ny vehivavy tantsaha sy ny fandrarana ara-pamokarana no lohahevitra nofidiany anamarian'izany. Amin'ny mahavadiny filohan'ny fahafanaviny tetezamita Andramatoa Mialo Rajoelina dia nanome voninahitra ny fankalazana izy. Tsy nandeha tanam-polo izy tamin'izany fa nanome fanampiana ho an'ny 420 toy ny masom-boly. Zava-dehibe tokoa izao hetsika izao satria ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao no mankalaza ity andro ity ary Madagasikara dia mankalaza izany satria manaiky ny asina sy ny lanjan'ny vehivavy tantsaha satria fototry ny fiahiana ara-tsakafo ny famokarana. Tsampa sy fantatra fa manana anjarany toena lehibe ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, indrindra eo amin'ny famokarana. Miainy 2,5 isanjato ny famokarana ety amin'ny tontolo ambanivohitra ary fantatsika koa fa ny 70 ka hatramin'ny 80 isanjato malagasy dia tantsaha avokoa ary ny vehivavy no maro anisa amin'izany. Koa tsy maintsy amafisina ny fahaiza-manao ny vehivavy tantsaha satria ny fampandrosoana dia miankina be dia be amin'ny famokarana amin'ny ankapobeny. Koa manainga anareo hiezaka eo amin'ny lafim-piainana rehetra na ara-piarahamonina na ara-toekarena na ara-koltoraly ary izao ainga vaovao izao dia tsy ho tapahantsika intsony ary kirizana mba hantratraran'ny tanjona dia ny vehivavy mandroso, vehivavy miadana, vehivavy milamina eo amin'ny tontolo misy azy. Raha nambaran'ny ministra ny fambolena vehivavy Rakotovao dia ny 2,5 isanjato ireo mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia vehivavy tantsaha avokoa saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy nandeha fianarana. Noho izay indrindra no antony nanatanterahana ny atrik'asa samihafa nanomboka ny alatsinainy teo taty an-toerana nentina niresahana ny fomba ahafahan'ireo vehivavy tantsaha mampivoatra ny vola izay ataony ary koa hirosoany amin'ny sehatra mantiana kokoa izany hoe tsy hijanona ho mpamboly fotsiny fa ho lasa mpandraharaha mihitsy. Ireo nanaraka ireo atrik'asa ireo dia niray feo fa misy ny ezaka tsy maintsy atao toy ny tokony hidiran'ireo vehivavy tantsaha amin'ireo kooperativa fa tsy onona fotsiny amin'ny fikambanana tantsaha tsotra, ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra mba ahafahana mamaritra izany amin'ny lalam-barotra lehibe kokoa fa indrindra ny tokony hanan'ireo vehivavy tantsaha toe-tsaina tia karokaroka amin'ny fambolena izay ataony. Nisy moa ny fampirantiana samihafa nataon'ireo fikambanam-behivavy maro nandritra ity lanonam-pankalazana teto Analavory ato amin'ny faritry Tasy ity.